miparitaka io fahamarinana io dia mijanona ny fanao ratsy rehetra. Faranana ny fotoana, tsy ny fotoana ka. Faranana ny anjarako. Inona ny itondran'Andriamanitra anao ao anatin'ny fahamarinana. Tena mety resaka madinika kely ilay resaka hoe baolina teo. Fa any mianatra. Mety resaka madinika kely ilay hoe pro tamin'izany fotoana izany moa tena mafy be ny hoe pro Rajoelina sy pro Ravalomanana. Mety hoe resaka tsisy dikany zany, tsisy idiran'ny ara-panahy zany, tsisy ninina. Fa le izy ngery vao ohatra hoe tafiditra ao anatin'le pro ianao dia tsy afaka hiteny mihitsy izay tsy mety ataon'le tohananao e. Tsy possible. Olona efa mamono olona zao dia ahitanao izay anamarinana an'iny ka ilaina ny fahafatesan'iny olona iny fa ohatry zao. Nefa faty olona. Ratsy be zany tafiditra ao anatin'izany. Fa efa natsoina amin'ny fahafahantsika. Aza kejain'ny politika. Aza kejain'ny fomba n'izao tontolo izao. Aza kejain'ny any amin'ny baolina moa zany dia hoe pro Messi, pro Ronaldo. Mety zavatra kely zany, mety zavatra tsisy dikany zany hoe baolina anie zany nanana. Fa tsika misy tenin'Andriamanitra mitazona antsika. Tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Nisy pasteur tamin'ny tsy haiko hoe fifidianana 2004. Tsy tadidiko tsony hoe oviana moa président Rajoelina sy président Ravalomanana. Atao samy atao président daholo izy roa. Président Rajoelina sy président Ravalomanana no fandona farany. Dia tena tonga dia tamin'izany moa dia hoe alabato dia tonga dia niteneniko mihitsy ianao ke pasteur e. Hitanao tsy fahamarinana ao ambadika ao nefa ianao tena mifaly mitoto-rebika. Fa mizaha tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Za akory tsy nanohatra hoe président ilay olona rehefa napetraka teo. Fa raha misy tsy fahamarinana za viela haka ao am-pony hoe inona hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Araka ny teneniko teo hoe mety hoe papasosy ny voatonona teo. Fa sao izay misy mamasosy koa. Rehefa tsy fahamarinana dia tsy fahamarinana. Ndao tsika ny fiainantsika hijoroana ao anaty fahamarinana daholo. Amen. Ny fahamarinana dia tsy iza fa hoy izy Jesosy hoe izaho no lalana. Fahamarinana, iainana, fiainana. Amen. Tsara miaraka amin'ny Jesosy. Za miaina fahamarinana zany dia reto tena mahazo zavatra amin'ny fahamarinana zany anie tena tsy haiko nareo na hoe manao ahoana na ahoana. Taloha ilay izy sarotra. Fa rehefa miaina miaraka amin'ny Jesosy hoe hoay, za ve tena nandany 25 millions iny. Mety tsy vitako izay fa akomalina ohatr'izay fa ohatra hoe androany tsisy nanolotra anazy zany hoe dia hoe nisy nanolotra zany dia dia lavo ilay izy dia mizaha reto zany dia ohatrany hoe ohatr'izay ilay kan'ilay izy. Misy hanolotra anao vola eo 50 millions nefa ny zao ny zavatra hampanaovina anao. Fantatrao hoe zavatra tsy marina ilay izy. Fa nefa hoe 50 millions nefa ny vola ilainao mba hahavitana ilay zavatra atao 2 millions 500. Dia mahavita an'ilay izy 2 millions 500, 50 millions ty. Tena ilay vola tadiaviko, tena misy havana. Terenao zany ao anatin'ilay izy. Dia any anatin'ilay situation manery atsika no tadiavantsika hanamarina an'ilay zavatra tsy mety. Fa ndao hijoro amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fahamarinana dia tsy iza fa Jesosy ho antsika kristianina miaina amin'ny fahamarinana. Maria nefa nisy fotoana nitenen'i Jesosy rehefa ohatra tsy marina teo amin'ny Jesosy ilay zavatra nataony. Sahy miteny hoe tsy mety. Fa tsy hoe ndraindray tsika tafalatsaka ao anatin'izany. Misy olona tonga ohatra hoe ahoana re zany? Ohatra hoe mindram-bola. Ohatra hoe mindram-bola fa mangata-bola. Dia hoy izy ianao nefa tsy manana moyen akory na afaka pitso dia tonga fa afaka pitso fa manome fanantenana sandoka olona ianao nefa ianao tsy hanana izy akory raha afaka pitso. Fa mitenena fahamarinana fotsiny tena za tsy afaka fa izay ananako nomeko anao hozy izy moa. Hozy izy Petera. Izay anananao omena. Fa tsy hoe noho tsy te hiteny, noho ianao tsy te handratra an'ilay olona. Raha sendra papasosy koa ianao na mamasosy ny eto. Ka hoe maratra anie ty olona ty raha irako izao.
be da be ny kahana pasteur amin'ny tantaran'izany a. Manatony eo le olona dia indraindray le pasteur no lasa maka toerana mamany olon'le olona. Dia par-pitié dia tafarotsaka any anaty zavatra tsy mety. Par-pitié fotsiny hoe ka mampalahelo be izy fa be da be mpanompon'Andriamanitra tratran'izany. Mampalahelo be izy fa zao no zavatra niainany dia nanana dia nefa ianao no lasa nanao zavatra tsy marina niaraka taminazy. Fa na mampalahelo ary le olona mijoro amin'ny fahamarinana fa fahamarinana no tena manafaka n'iny olona iny. Fa tsy ny pitié foplanao miala tsiny tompoko. Ampiasain'ny devoly eo ambadika amin'izay izay fanararotany azo atao rehetrarehetra zay le hoe manome varavarana irika idirana devoly. Ararotiny daholo ny zavatra rehefa hafa rehetrarehetra. Efa ela be ny teny teo hoe amin'ny marina manasanao hitsangana. Raha amin'ny anarana Jesosy manome voninahitra anao zahay ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa ianao ny fahamarinana ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy fa ianao no te hametraka ary indrindra te hametraka toky aty anatinay. Fa ny fahamarinanao eo amin'ny fiainanay dia ampy, mahasoa ary indrindra mitondra fiainana sy fahavelomana aty anatinay. Toa tsy mahay manao na inona izay rasaraka anao. Fa fiombonanay aminao, firaisanay aminao dia ianao ilay ho hita, ianao ilay ho velona amin'izay hijoroanay eny amin'ny tontolo misy anay rehetra. Manome voninahitra anao zahay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy ho hita vavolombelona fahamarinana tsara avy noho ny anaranao irery ihany. Alleluia. Amen. Tiako tsika handray ny hafatra Andriamanitra manaraka. Alléluia. Zay rehetra tonga maraina ankizy hika alléluia mafy tsara. Tsy mahafinaritra ny teny manintsy fa mahasoa. Satria raha ho atao ny délivrance tena miala any ny devoly satria ny devoly any tsy hoe matahotra anao fa ny devoly matahotra ny anaran'i Jesosy. Fa ny olana le mahatamana azy tsy nesorina. Satria ny toetra ratsy mahatamana fanahy ratsy fa ny toetra tsara mahatamana ny fanahy masina na ny fanahy tsara an'Andriamanitra. Ary zadino fa ny olona ratsy toetra, ratsy saina, ratsy fanahy tsy maintsy ho ratsy fiafara. Tsy misy sorona tao. Eny tsara zany tsy misy sorona tao anapahana an'izany. Fitaky ny devoly zany. Ary sofa tonga ny sakrifisin'i Jesosy nanapaka ny faharatsiana rehetra. Tsy ny faharatsiana miandry ianao ihany nafahan'i Jesosy fa ny faharatsiana ao anatinao mahatonga n'ilay fiainanao lasa ratsy sy ny fiafaranao lasa ratsy. Ianao mihitsy no novainy. Dia ny olona tsara fanahy mahatamana n'Andriamanitra sy ny fanahiny dia tsara fiafara. Dikan'izay sady atao ny délivrance no mijoro ianao araka ny fahamarinan'ny teny eo amin'izay misy ianao. Ao an-trano, aty amin'ny asa fanompoana, eo amin'ny fiarahamonina, any am-piasana, eo amin'ny fiainanao isan'andro. Dia tsika mbola hisaotra an'Andriamanitra hatrany asa raty ny tananao dia sakafo ny tompofonao dia misaotra an'Andriamanitra fa tonga raha-potoana ny teny, tonga raha-potoana ny fanitsiana, tonga raha-potoana ny fanairana, tonga raha-potoana ny fananganana. Mety hoe tsy takatry ny sainao ny 99% fiainanao fa tsy mampaninona andro amaraina. Isaory an'Andriamanitra fa misy zavatra tsara ao ambadika ao rehefa mety ny toem-panahinao satria ny ampanefena ny toem-panahinao Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy andreto izay mahatanteraka ny sitraponao indray. Natao maraim-baovao amanginao anay amin'ny alalan'ny teny dia isaotra sy hankasitraka anao an-trano ny fonay na mitakatry ny saina tokony isaoranay ianao. Fa indrindra amin'ireo tsy takatry ny saina izay asainao isaoranay anao. Misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sy miseho mifamaofao eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Eny fa na dia izay mitranga eto amin'ny firenena azy dia isaoranay anao. Na ny mahafinaritra, na ny tsy mahafinaritra,
na ny ekeny sainay na ny tsy ekeny sainay dia isaorana ianao satria fantatray fa Andriamanitra miasa ianao. Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ianao ary izay avelanao hitranga dia ho amina tanjona anamboarana ny any anatinay ampahazoaina anao anao zava-mahagaga zava-dehibe tsy eo amin'ny fiainana ihany fa eo amin'ny fiainam-pirenena. Mankasitraka sy misaotra anao hatrany zany amin'izao maraim-baovao zao. Tsy misy olona tonga eto amin'ny fanatrehanao raha tsy nitarianao. Misaotra ny amin'ny toerana, ny fitaovana sy ny fotoana ary ny fandaminana. Mankasitraka anao amin'ny fona iray manontolo izay. Misaotra ny amin'izay ataonao eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Indrindra misaotra ihany koa amin'izay mbola tsy ataonao satria fantatray fa ny fotoana mendrika dia ny fotoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy teka mo tsara ho an'i Jesosy manasa anao ahazo toerana vetivety. Mbola hito itsika anatin'ny sekoly fianarantsika ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mba ho haitsika ny miaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra manana ny mahazatra azy. Andriamanitra manana ny zavatra andrasany. Andriamanitra manana ny zavatra mampahazoaina azy. Efa nidin'Andriamanitra ny sadapta mba hanao famonjena. Zasy ianao koa mila misadapta sy manamboatra ny fiainantsika mba hifanaraka amin'Andriamanitra sy ny sitrapony amin'izay ny fijoroantsika sy ny fomba fiatrehantsika fiainana. Ny zavatra mahaterenao io zao tsy hoe tsy ho ataon'Andriamanitra. Fa mila fantarinao ny ao am-pon'Andriamanitra manoloana n'ilay mahaporotra anao. Misy zavatra tena mahaporotra anao andro amaraina hoe ty tena tokony andro amaraina. Dia tetely aminao fa sady ho ataon'Andriamanitra ilay izy, ny vitan'Andriamanitra ilay izy, tsy problema amin'Andriamanitra ilay izy no teanao mihoatra noho io Andriamanitra. Ataovy amen moa. Fa zao misy karazana fomba fiainana izay mety ho azy ilay izy rehefa manaiky tsika andeha eo amin'ilay andrasan'Andriamanitra. Raha vao tsy mandeha tsika eo amin'ilay andrasan'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe manofy anjambantsika misaintsaina ny fahaiza-manaon'Andriamanitra mahagaga nefa ilay izy tsy mety mitranga. Fa maninona ilay izy tsy mety ataon'Andriamanitra satria misy zavatra tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy ao anatintsika. Fa rehefa manaiky tsika hoe ty ilay tsy mety dia Andriamanitra miasa mahazoaina satria nesorina ilay tsy mety aminy. Tsangana tanan'izay maheno tsara hoe izay mahatonga antsika mety maika amin'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra maika amin'ny toe-panahy. Avy ao amin'ny toe-panahy ianao lasa mahita sy afaka misitraka ny zava-panahy dia avy ao amin'ny zava-panahy votsitra sy misokatra ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia mety hitaonanao ho tafasaraka amin'Andriamanitra raha vao tsy matanjaka ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Andro maraintsika dia mbola hiditra anatina lohahevitra anankiray nampitondrina lohateny hoe miaraka amin'Andriamanitra ao anaty union. Tena akaikinao tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra hoe fa tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra ao anaty union hoe. Jaona 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Tompo, za sy ny ray dia iray ihany. Fiombonana no teny malagasy mahalaza ny atao hoe communion. Fa firaisana ny teny malagasy mahalaza ny atao hoe union. Zao ny voalazan'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 2:17. Hiditra anatina cas pratika tsika dia tokony hoe vita zany ty fotoana ty dia mazava aminao ty resaka ty hoe hay ve zay zany ilay izy. Zao zany mahatonga ilay izy tsy mivoaka. Ary ty zany ilay karazana fijoroana atonga an'Andriamanitra anafainganan'ilay izy. Ilay izy tsy hoe tsy ho karakaraina ianao fa tsy ampy ny dossier dia tsy vita ilay fikarakarana. Ilay dossier omenao mihitsy misy zavatra tsy ampy. Ohatra hoe miteny zao Andriamanitra hoe asio sary, tsy asianao sary mihitsy ilay izy. Dia avy eo ianao sorena hoe tsisy mijery ny dossier anao nefa Andriamanitra efa miteny hoe asio sary. Ary ilay sary tsy dia tena hoe sarinao loatra fa ny sariny. Tsy maheno tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Dikan'izay ny endrikao mihitsy zany tokony efa manahaka ny endriny amin'ny lafiny rehetra mba ahafahany miditra tsehatra mikarakara ny dossier anao. Ao amin'ny sistema ny grasy na ny fahasoavana aloha voninahitra ho an'i Jesosy fa mbola tsy voatotra ny dossier anao dia voavoaray. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompondray
Eto misy dasany hoe ahoana asena terina tsy ampisary nefa izy efa voaraina mbola tsy voatitra aza. Nony amin'i Jesosy efa voaray ilay izy. Fa raha vao tsy feno nefa ilay dosia dia lasa tsy afa manoatra Andriamanitra, tsy afaka hanao an'ilay fahafenoana ilay fikarakarana. Nefa ny anisany atongavantsika eto androany maraina, eny tokoa mangetaita an'i Jesosy tsika, fa misy zavatra izay ohatra mba handrandrasantsika hoe raha mbaty izao kitihany, raha mbaty izao no ataony. Tena mitsotra aminao marina fa tena ho ataony anie ilay izy. Fa mila azontsika ilay ao anatiny fony hoe maninona ilay izy tsy mety ataony. Misy zavatra ao tsy mandeha amin'izay laoniny. Misy zavatra ao anaty ao tsy mety amin'Andriamanitra dia miandry Andriamanitra mba ho mety ilay izy. Mba hahafahany mamotitra an'izay mba tokony ho anao eo amin'ilay mba hiandrasanao azy sy ny tanany. Izao no tenenin Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 4:20-20. Ny anaran'i Jesosy, "Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fihefarana." Na ny voalohany na ny any an-dalana na ny any amin'ny farany dia Jesosy. Ianao zany tokony manomboka miaraka amin'i Jesosy, manohy miaraka amin'i Jesosy, dia mamarana miaraka amin'i Jesosy. Tena akaikinao manomboka miaraka amin'i Jesosy hoe? Teneno izy, manomana alohan'ny manomboka miaraka amin'i Jesosy. Indraindray mantsika efa eny am-panombohana vao miaraka amin'i Jesosy, nefa tokony tamin'ny nanomana dia efa miaraka aminy. Toy izy manohy miaraka amin'i Jesosy hoe? Dia toy izy mamarana miaraka amin'i Jesosy hoe? Amen. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika tamin'ny fahateraham-baovao, tamin'ny fahaterahany indray, dia lasa ao anatinao Jesosy. Tokony manova zavatra ny fandraisanao an'i Jesosy. Tsangano tana izay maheno hoe zavatra mitranga nefa maro amin'ny olona mandray an'i Jesosy tsy ninona miova nefa. Aiza ilay problème? Ilay problème dia ny tsy fahafantarana ny marina. Ny marina rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia ao anatinao Jesosy. Fa ny fiandohan'ny zavatra rehetra iarahanao amin'i Jesosy dia fiombonanao amin'i Jesosy. Izao zany. Raha mandray an'i Jesosy ianao any amin'ny kroazady fa tsy miombona aminy dia maty antoka. Averiko. Raha mandray an'i Jesosy ny olona anankiray any amin'ny fotoana filazantsara na amina fivoriam-bavaka tahaka ny androany maraina na eny am-pandrenesana fandaharana ka tsy miombona amin'i Jesosy dia tsy misy ninina votsitra avy ao amin'ilay fahateraham-baovao tian'Andriamanitra hisitrahan'ilay olona nanaiky ho ateraka vaovao. Izao anefa tsy afaka hiaina fiombonana na communion ianao raha tsy mandray an'i Jesosy. Ohatr'izao zany ilay izy. Tsy maintsy mandray an'i Jesosy ianao vao afaka manana fiombonana aminy. Fa ao amin'ny fiombonana amin'i Jesosy no ahafahanao misitraka ilay teny hoe ny loharanoky rehetra dia ao aminao. Tsy izay manana an'i Jesosy no misitraka ny mahaloharano an'i Jesosy, fa izay miombona aminy. Raha vao tsy miombona ianao zany dia mahataratra loharano fa tsy mahazo ninninona. Hitanao ilay izy hoe io. Renao vavolombelona hoe nisy olona naka tao dia afa-po. Enao koa teo ao nefa tsy hainao ny makeo. Fa androany ilay izy ampatsahivon'Andriamanitra anao. Mandray an'i Jesosy ianao mba hanana azy ahafahanao miombona aminy. Fa ny fiaingan'ny zavatra rehetra iarahanao aminy tsy ianao mandray azy fa ianao miombona aminy. Nefa ianao tsy afaka miombona aminy raha tsy mandray azy. Dikan'izay midéclencher fiombonana ny fandraisanao an'i Jesosy. Fa raha vao miombona amin'i Jesosy ianao dia manomboka eo afaka hisitraka ny zavatra rehetra sy ny zava-panahy ary ny toe-panahy isika. Jaona 15:5 amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona 3:15. Zany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mitondra antsika ho amin'ny fiombonana ny fahaterahany indray amin'ny fandraisantsika an'i Jesosy. Izay no mahatonga antsika tokony ho tonga saina fa Jesosy no ilaintsika.
Satria raha vao tsy mandray an Jesosy ianao tsy afaka miombona aminy. Nefa ny zavatra rehetra avy ao amin'ny fiombonana. Fa raha vao ivela amin'ny fiombonana dia efa tsy mifankahita amin'Andriamanitra ianao. Maro amin'ny olona anie mieritreritra fa mahavita ny volana, un mois, ny volana iainany tsy misy Andriamanitra. Ny olona izay tsy le volana vita na le volana tsy vita, fa le olona tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny ara-panahy zany tokony misokatra ao anatinao, tsy any amin'ilay hoentina mbavaka mba ho tafavoaka, fa any amin'ilay baraingo hoe niaraka tamin'Andriamanitra ve ianao tao anatin'ilay zavatra etsika mambavaka io. Ny tena important anie, tsy le ianao le mipoaka be ny fiainanao mety ho gaga ianao zao amin'izany. Fa ny tena important, le fiainanao misy Jesosy mihitsiny, na tsy mipoaka aza. Pasteur aza tenenina an'izany efa mba tiako hipoaka amin'ny fiainako. Tsy ny fiainanao mipoaka anie no ampon'i Jesosy, fa ny fiainanao misy azy. Satria inona ozy izy ny soa azon'ny olona raha azony izao rehetra izao mipoaka daholo ny zavatra tsara be dia be amin'ny fiainany, kanefa very ny ainy satria tsy misy Andriamanitra ny fiainany. Ataovy misokatra ny ao anatinao isa maraina, Tompo, mila misy anao ny fiainako. Isa maraina. Androany tsy andeha hitady vola satria mila vola, fa androany tokony misy anao ny fiainako, na isy vola na tsy isy vola. Ary le zavatra ilaiko koa afaka tonga eo amin'ny fiainako, na misy vola na tsy isy vola. Finoana zany. Misy tsy manao an'izao dia misy manao an'izao. Fa many anao tsy manao an'izao. Tena akaikinao, misy zavatra hoe omen'Andriamanitra anao, satria omeny vola ianao. Fa misy fotoana hoe omen'Andriamanitra anao, nefa ianao tsisy vola. Ny tena finoana an'Andriamanitra anie tsy hoe miaraka amin'ny vola be ianao dia hoe Tompo, andeha hividy fiara, aleloia. Misy 2 milliards atao posiko Tompo misaotra betsaka. Tsy hoe misy falifaly, po raha zany pasteur, mbola tsy hainao lokana asa. Dia tario ahy hividy fiara, ohatran'ny mahafinaritra be zao zany. Fa ny tena finoana, na kodiny ary tsy eo am-paosinao. Ianao nefa maheno avy any anaty hoe ampahita fity fiaranao Andriamanitra. Ohatra zany. Tsy miteny hoe resaka fiara amin'ny fotoana andro maraina, fa manaitra anao raha velona ny finoanao satria misy vola eo tananao, tsy dia tena finoana loatra zany. Hoe reko ny finoko fa tena mirehatra satria maninona misy ambom-bola avato dia avato dia atao posila ny ato ihany koa sy anaty poketra anaty kitapo ao. Derain'Andriamanitra. Ny fideranan'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe amin'ny fotoana ny fahafenoana ihany. Na feno ianao, na foana ianao, eo foana izy. Izy foana izy, misy foana izy. Asitehaka le izy foana eo amin'ny fiainanao. Amin'ny alalan'ny fiombonana no hisitrahantsika an'i Jesosy loharano ny zavatra rehetra. Avy ao amin'ny fiombonana dia sokafan'Andriamanitra ny vahaolana tandrify ilaina eo amin'ny fiainanao andavanandro. Reto ny vahaolana omen'Andriamanitra anao, azonao ampiasaina avy ao amin'ny fiombonana. Avereno, vahaolana avy ao amin'ny fiombonana. Avereno, vahaolana tsy mety raha tsy avy ao amin'ny fiombonana. Anankitelo le izy. Toetra. Avereno. Toetra. Teny. Vavaka. Rehefa misy zavatra mitranga zany eo amin'ny fiainanao dia omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fiombonana ny ahafahanao mamoaka toetra. Dia vao mamoaka toetra ianao dia misy zavatra milamina. Ianao hoe vao tsara fanahy fotsiny dia misy zavatra milamina be dia be. Mandramane dia izaho fa tsara Andriamanitra hamindra ny fahatsaram-panahiny ao anatinao. Vao manana teny ianao dia misy zavatra miova eo amin'ny fiainanao. Satria ny tsy fananan'ny olona teny mampitebiteby ny olona ny amin'ny zavatra mitranga tsy takatry ny saina. Mahatonga anao tsy matahotra ny farany satria anananao ny teny mampafantatra anao ny farany. Samy miatrika ny eto ambony tany. Samy ao anatin'ny sambo Madagasikara daholo tratran'ny tafiotra ny rehetra. Fa iza ny mahafantatra fa Jesosy alohan'ny deparany efa niteny fa ho tonga eny ampiditsika fa aza mikoropaka amin'izay mitranga eny an-dalana fa tsy maintsy ho tonga eny ampiditsika marika toko 4 ary marika toko 5 tonga soa matsara tany ampita izy.
manana teny. Pastera, eto mba afaka mba hanana teny? Non, mamaky teny. Maro amin'ny olona tonga vao maraina. Asio vavaka mba hanana teny a. Tsisy vavaka ho anao raha te hanana teny ianao. Fa misy baiboly eo amin'ny fiainanao azonao vakiana hanananao teny. Te mahavarina nefa dia hoe lisy dia tsy ampiasaina e. Misy tenin'ny Paoly zay inoko fa avy amin'ny Jesosy. Mandra-piavoko, tandremo ny famaky-teny. Maro antsika mitandrina, tandremo coiffuranao vao mifoha maraina. Fa maro amin'ny olona manamaivana, tandremo sao dia tsy mamaky teny akory ianao, miaingana an-trano. Haka any amin'ny sekoly efa misy, tsara raha mamaky tsika. Ataoko ty zaro zao mamaky fa tsy ianaoko. Mba mamaky zany rehefa mitarika ilay mpitarika eto, sokafy dia mba sokafy mba mamaky koa ianao. Fa tsy zarazara fotsiny hoe vakeo e, asanareo zany e. Ndao mba iarahana atao ty resaka ty. Marina fa asanay tokoa izy, ekeny zany. Mpiasanareo zay, amen. Fa ilainao ny manana teny. Ilainao ny mamaky teny. Ilainao ny miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teny. Ilainao ny mba mitahiry teny. Ilainao no mampahirezin'le teny eo am-piatrehana n'le tafiotra. Fa tsy tokony hitovy ny miatrika manana teny sy ny miatrika tsy manana teny. Andro amin'ny maraina zao, maro amin'ny olona zao mitebiteby. Ianao minandray teny hoe vaovao maraina ho anao ny famindram-pony. Ianao mandray teny fa androany hono misy zava-baovao mbola tsy nataon'Andriamanitra izay tiany mo atao eo amin'ny fiainanao, velona ny fanantenanao. Ianao zao mandray teny andro maraina fa na dia mandra-pahafotsy ny volonareo, toy izy ny Tompo, za no hisahirana, hitrotro sy hibaby anareo. Miaraka aminao tsy mamelana ho kamboty aza matahotra amin'izay mitranga. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo mpangalatr'olona, mpangalajaza, mpandroba, mpanompo sampy, mpamosavy. Ety amin'izao tontolo izao nefa matoky fa za hoy Jesosy efa naresy zao tontolo izao. Ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao, tsisy ambinina, vao any miketrika ilay mpanamboatra an'ilay fiadiana mono anao, vao manomboka ho ato voa hoe ty amonoana azy, toy izy Andriamanitra. Le olona miteny amono azy, Andriamanitra miteny tsy ambinina. Dia izay ray marina na tenen'ilay mpamonina ny tenenin'Andriamanitra. Tenenina kaikanao, izay tenenin'Andriamanitra ny marina farany eo hoe. Tsy mahay-entehaka ho an'Andriamanitra. Solution fahatelo, vavaka. Zay ny mahatonga ny Jakoba apôstôly miteny, misy azo pahoriana avy eo aminareo. Atsio pastera. Vava. Le réflexe any anatsika mihitsy ny tian'Andriamanitra ho folaka tsara hifandray aminy. Zay mahatonga ny pastera misy fotoana tsy asiany crédit. Amin'izay tsy afaka miantso anao. Amin'izay tsy maintsy miantso an' Jesosy ianao. Raha mba takatra zany dia hitsika ianao fa tsy ho tezitra amin'ilay pastera anao. Satria ny ao am-pon'Andriamanitra tsy hainao hifamatotra aminay isaky mizavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Fa ianao atsiaro an' Jesosy satria zavatra tenen'ny boky Jakoba dia izao, raha misy azo pahoriana, izy tsy niteny andana matory, teny kaikanao tsy mandeha matory hoe. Fa mivavaka hoe. Misy taontsika efa problema be, misavovona be. Aleo aloha atory fa tsy zakako. Tsy ny torimaso ny solution omeny communion fa vavaka. Avy ao amin'ny communion reo solution reo ka maingavy anao, ampiasao reo. Avy amin'ny communion no ahafahantsika miaina union. Samy hafa ireo, ny ray miombona, ny ray miray. Ny fahafahantsika manana firaisana na union amin'Andriamanitra dia vokatry ny toetra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay iainantsika avy ao amin'ny communion. Zany hoe miombona ianao dia mamoaka toetra tsara be dia be dia tafiditra ao amin'ilay union. Jaona toko 7:10 dia 1:12 aminaran'i Jesosy. Ary tsy eto amin'izao tontolo izao fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao ray masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Ny fitehirizana farany tsy hainao rery ilay tapitendrim-bohitra fa ianao miara-mivavaka amin'ny daholo be. Atao ve? Jesosy miteny an'io izy. Tehirizy zareo mba ho iray. Zay no mahatonga anao ao amin'ny communion mivavaka rery amin'i Jesosy eo amin'ny efitra mangingina
any antranonao voamaraina, tena kekinao voamaraina fa tsy isaka izay matsiaro hoe le tsika voamatsiaro mantsy amin'ile fotoananao fa le voamaraina le fanomboana ny journée zay mahatonga miinsiste amin'izay. Communion zany ianao mivavaka voamaraina. Ny union manetry teny ianao avy any amin'ny fiainanao andavanandro tonga eto miray trano, miray fotoam-bavaka, miray fivoriana, miray vavaka. Fa tsy hoe ny teny toriko eto dia ianao mihaino kasika. Fa teny anankiray iarahana miaino. Fa ny fitehirizana anao ony tsy ianao rery fa ianao ho iray miaraka amin'ny rehetra. Zay mampa-important ny union. Raha vao tsy tafiditra amin'ny union ilay olona dia mpanompon'Andriamanitra goavana be solitaire. Ny mpiandry-ondry, eny tsara, amin'ny teny gasy izy dia hoe mpiandry-ondry, le berger du mouton. Fa ny tena ao am-pon'i Jesosy, mpiandry andian'ondry, le berger du troupeau. Ny tena marina zany Jesosy tsy hoe mpiandry anao manokana fa mpiandry antsika. Dia aza sahiranina izy amin'ny fialanao ao anatin'ilay andiany. Ka za le nani, aza mametraka ny tena ho nani. Zany dia efa diso hoe aza sarotina ny asan'i Jesosy. Miaraha amin'ilay gropy. Ohatry ny ahoana ny endrik'isehony fa maninona ny tsy maintsy union. Mandeha ankengina kely tsika. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 14:6, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Ao amin'ny union, Jesosy no mitondra anao ao amin'ny ray. Ny virginy dimy endry, Matthieu 25:10 aminaran'i Jesosy, raha mbola lasa nividy ny virginy dimy adala dia tonga ny mpapakatra. Ary ny virginy dimy endry niomana dia niara-niditra tamin'ny mpapakatra, tamin'ny fampakaram-bady. Tao amin'ny fampakaram-bady. Zany hoe tsy ny virginy niomana niditra fa ny mpapakatra nampiditra. Zay ny union zay. Ny union, Jesosy mahazaka anao sy mitondra anao. Ny communion, niomana ny virginy dimy dia rehefa hoe indro ny mpapakatra dia nakeny amin'ny mpapakatra. Zay mahatonga izy hoe tsy afaka ho tonga eo amin'ilay hitondra anao ianao raha tsy makeo aloha. Fa rehefa tonga eo aminy ianao dia entiny amin'izay sy ampidiriny. Tsy ny mahavirjiny ianao no hanokafana ny varavarana, fa izy mahazaka mitondra anao satria tafiditra amin'ilay union ianao miray aminy, tonga eo aminy. Rehefa tonga ny mpapakatra dia ny virjiny avy eto dia mpapakatra averia. Dia ny virjiny mandeha manantona, zay ny communion. Banjina an'i Jesosy, mijery an'i Jesosy, dia makeny amin'i Jesosy, communion. Rehefa tonga eo amin'i Jesosy amin'izay, dia ny mpapakatra amin'izay no mitondra, andao, hiditra, ary za no mampiditra anao, hoy ny tompo. Dikan'izay, tsy maintsy eo amin'ny union tsika ny mamarana ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny faneketsika, hoentiny sy ho zakany. Apocalypse 7:17 aminaran'i Jesosy momba n'ilay hoe mpiandry-ondry resako teo, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranon'aina. Eny fa na dia hitanao aza ny loharanon'ny ranon'aina dia tsy afaka makeny rery ianao, tsy maintsy izy no mitondra anao rehefa avy nanantona azy ianao. Communion, ianao manantona azy. Union, izy mitondra anao any amin'ilay farany zavatra rehetra. Tena kekinao, naondry tsara azy ianao hoe tsy afaka makany amin'ilay loharano rery hoe mila ny mpiandry ny ondry ianao hoe. Dia avereno, communion hoe ianao makeo amin'ny mpiandry ondry, avereno makeo amin'i Jesosy. Union hoe izy mitondra anao eo amin'ilay loharanon'ny ranon'aina. Asiteka mafitsara ho an'ny tompo. Inoko fa mazava izay. Ny fomba fanehoana ilay union satria ny thème antsika androany dia hoe miaraka amin'Andriamanitra anaty union. Anankiray mazava be, efa niresahana tety fa somary amafisitsika bebe koa, dia ny faneketsika ho tonga fanaka, ho tonga vilany,
ho tonga fitaovana, ho tonga vaisselle ozy ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Sokafantsika ny Timoty 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Maninona Andriamanitra mi-insiste mba ho tonga fanaka ianao eo an-tanany. Satria izay ny proof, eny tsara, satria izay ny proof fa efa tafiditra ao amin'ny union ianao. Fanaka eny an-tanany ianao ary izy manao izay tiany amin'ilay fanaka tonga eo aminy. Mila tonga eo amin'izay dingan'izay ny rehetra manatrika eto androany. Tsy ianao mandeha any amin'izay tianao mangataka ny fombany sy ny fiarovana izay mbola ataony noho ny amin'ny famindram-pony, satria mety izay aloha no mbola niveau misy ianao. Fa ny dingana manaraka, ianao manaiky mamotsitra ny momba anao ray manontolo mba ho izy no mitondra anao ohatry ny fanaka tsy manan-kotenenina fa mahatoky ny mpampiasa azy, satria fantatrao fa Andriamanitra dia tsara ka raha raisiny an-tanany ianao amin'ny mahafanaka sy ampiasainy, tsy ho ampiasainy ratsy mandrakizay, satria izay ilay nanarantsika hatramin'ny voalohany, ny tsara fanahy, tsara fiasa, tsara fiainana, tsara fiafara. Ianao zany mila mahatoky an'Andriamanitra, ny exercice ny fahatokinan'Andriamanitra hoe mahatoky ianao ao amin'ny communion, ny pratiquen'izy ao amin'ny union. Tompo vilany be ao tananao coco tsy se senti. Zay le dingan'ny union tian'Andriamanitra hore eo amin'ny vava sy ny fotsika rehetra izay tonga eto. Tsy ianao mametraka fa izy mandamina. Tsy ianao mitebiteby fa ianao mahatoky ny fitondrany, satria fantatrao fa tsara izy. Ka izay raisiny an-tanana tsy ho ratsy fiafara mandrakizay. Tena akaikinao, Jesosy anie tsara hoe fantara ao anaty communion zany hoe avereno, tsarotsarovy ao anaty communion zany hoe dia apetrao amin'izay ny fiainanao hoe izy ny hitondra, tsy voatery ho tianao fa mahatsara anao, tsy voatery ekeny sainao fa mahatsara anao, ohatry ny tsy zakanao fa mahatsara anao, tsy mahafinaritra anao fa mahatsara anao, satria tsara izy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tsy maintsy mandalo eo daholo tsy hoe mahapastera dia miteny an'izany hoe satria za pastera, tsy mahapasteraly izy, fa ny rehetra hiatrika ny fiavian'ny mpapakatra dia mila mahay mametraka mpahatokiana ny fiainany, ny anihoany, ny lasany sy ny hoaviny eo an-tanan'Andriamanitra mitondra azy ary mitondra azy amin'ny fahatsarana. Jereo amin'izay zao ny fiainanao, be dia be ny zavatra tsy mahafinaritra eo izay mahatonga an'Andriamanitra mampianatra, isaoro fotsiny fa efa mikarakara an'izay. Tsara ny fiafarahana eo, aza mikoropaka ianao. Ianao zao vilany be mitaintaina sao dia tsy ho ampiasaina. Za efa manomana fa izy vahiny ho avy ho ampiasaina anaovana lasopy ianao. Za tsy lasopy fa rano mafana. Tsy izay tianao ka. Tsy ny rano mafana saintsainao fa lasopy matsiro ho ampiasako anao. Ao ary lasopy indray, tsy lasopy indray arany, rano mafana indray. Ngamo izy tsy mahazo manao izay tiany amin'izay azy. Mahazo sambo mahitsy mahazo. Dia aza mikoropaka ao anatin'ilay hatrehanao ohatran'ny tsy tiana. Nofo manohatra amin'ny fanahy ireny. Izay fotsiny iny, nofo manohatra amin'ny fanahy. Fa ny fanahy mety ihany fa ny nofony tsy manaiky. Iny amin'izay ilay fandresena nofo iny ilay hifikiranao amin'i Jesosy, satria eo amin'ilay mizavatra hoe eto kosa ohatran'ny mboatiny andrasako, tsy mihitsy ny ataon'ny Tompo. Fa ilay Andriamanitra amboatra ny tsara lavitra no ataony eo. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tenena akaikinao, tsy ilay tsara eritreretinao hoe fa ilay tsara lavitra avy aminy hoe avy ireny ilay tsara lavitra avy aminy hoe avy ireny ilay tsara lavitra avy aminy hoe raha mba tsara lavitra marina tokoa ny amponao dia sy tetehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Tsy ilay tsara lavitra avy aminao fa ilay avy aminy.